Mila fiarametany rehetra ny famongorana ny fanondranana tsokisokiny harem-pirenena hoy Andriamatoa Norbert Rasafombelo filohan'ny fikambanana favori fiarametany tsirairay ary indrindra ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta no nolazainy tamin'izany. Ny voalohany aloha dia hoe ny fahitana an'ireny hetsika ataon'ny gouvernemanta ireny dia zavatra ny andrasan'ny vahoaka hatramin'izay ireny. Izay zavatra anankiray tahaka hoe indrindrindra tao anatin'ny ministèran'ny environnement zay sana ny endrika an'ireny satria tadiny ampamoaka ary ny rarina an'le ministra tompona andraikitra moa dia ny hoe ahafahany manenjikenzika bebe koa ary miakatra amin'ireo le ambaratonga ny hoe iza ary atraizany ny tena hipoiran'le bois de rose sy ny reo mpividy an'le bois de rose zay zany ka ny ministra zany hitantsika zany zao fa zavatra ataony fa hoe fa manao an'le ezaka izy amin'izay fa amin'ny zavatra anankiray zay fa ny tsy ampy ao anatin'le izy dia ny hoe reto l'interministériel zany tokony miara-mizotra manamafy kokoa anisan'izany no efa hita zao ny gendarme zao ny araka nanao anazy dia tokony hiditra amin'ny polisy dia amafisin'ireo aty amin'ny tafika atao ohatrany hoe alatromby zany raha zayntsika ohatry ny alatromby fa raha reny ezaka ataon'ny ministre ny environnement reny aloha dia jerevantsika fotsiny hoe efa betsaka reny amiko betsaka hoe dia jerevantsika koa zany eo amin'indrindrindrindra eo amin'ny hoe alatromby koa fa ny zavatra misy zao amin'izao dia le insécurité indray zany zao ny tena memitombondahany ka raha ohatra ka hoe raisitsika amina zavatra anankiray indray izy hoe ara-pinoana fotsiny zany zao dia tsy tokony ho isy insécurité be io raha ohatra ka miditra any amin'ny tena ara-panahy malagasy dia tsy tokony ho isy io ka izay ny tokony hanampiana amin'izay olona tokony manao fa tsy hoe ntsehana ara-bebe fahatany fotsiny zany efa misy manao zany dia ampiana rehefa misy manao dia ampiana satria efa betsaka zany ny zavatra tsy mety teto amin'ny tany sy ny firenena nanomboka tany amin'ny fahaleovan-tena ka zisika antsika hatramin'izao dia izay zavatra tsy mety zay no harenina sy hanampiana n'izay manao satria ny manao zany dia ampiana.